Pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. Faly aho ny miaraka aminareo eto anio izay andro ho fantandaza amin'ny fampisehoana lehibe indrindra ny fahafahany hatramin'ny isian'ny firenentsika. Efa 100 taona lasa izay nisy Amerikana lehibe izay alika ny mbola hijoroantsika anio no nanao soni any fanamparany fanafahany. Zany didin'ny mpanjakana zany dia fanily ny fanantenana ho an'ny tapitrisan'ny negra andevo izay efa may any afony tsirariny. Nitondra masoandro izany namarina ny alina ny fahababoana elabe. Saingy kosa 100 taona teoriana mbola tsy afaka ihany ny negra. 100 taona teoriana ndrisy ny fiainan'ny negra dia mbola mandringy noho ny rojo vy any fanavakavahany maro isan-karazany. 100 taona teoriana ny negra dia mbola manirery miaina amin'ny nosy ny fahantrany. Nofikono fa indray androany hitsangana ity firenena ity ary anatanteraka ny tena dika amin'ny fanakem-pinoany hoe tanàntsika ho fahamarinany mazava ho azy fa no ariany mitovy zo ny olon-drehetra. Nofikono fa indray androany any an-tampony avoan'ny menan'ny Georgie ireo taranaka andevo sy ny taranaka mpanandevo dia afaka hiara-mipetraka manodidina latabatra ny firalahiny. Nofikono fa indray androany na dia ny faritra Mississippi azy izay tena maya ny hafanany tsirariny sy ny tsy fahamarinana dia hiova ho paradisan'ny fahafahany sy fahamarinany. Nofikono fa ireo zanako efatra dia honony indray androany ao amin'ny firenena izay tsy hitsara azy amin'ny lokopolkodiny fa amin'ny hatsarany toetrany. Nofiko izany anio. Nofikono fa indray androany any Alabama izay feno mpanavakavaka masika ary ny tena aloakan'ny vavan'ny gôvernora feno fanabaniana sy ny tsy fanajanany zo. Indray androany eo amin'ny Alabama mihitsy zazalahy sy zazavavy mainty dia hifampitantana amin'ny zazalahy sy zazavavy fotsy amin'ny maharavavy sy maharahalahy. Nofikono nofikono fa indray androany dia ho sandratra loha rehetra. Ny avoana sy tendrombohitra rehetra dia ho atao ambany, ny toerana mafy dia atao malemy, miolakolaka atao mahitsy dia iseho ny voninahitra Jehovah ary nofo rehetra hiara-mahita izany. Zany ny fanantenanay ary zany ny finoana hoentiko any atsimo. Amin'izany finoana zany no hanamboarantsika fanantenana avy amin'ny tendrombohitry ny alahelo. Amin'izany finoana zany no hanamarinantsika ny tsirarin'ny firenentsika ka atao symfonie any firalahiny. Amin'izany finoana zany no iarahantsika miasa, iarahantsika mivavaka, iarahantsika mijaly, iarahantsika migadra, iarahantsika mijoro noho ny fahafahana indry fa ho afaka tsika indray androany. Ary zany andro zany
dia hiara-mira daholo zanak'Andriamanitra midika vaovao hoe fireneko ny tany mamin'ny fahafahany ianao no iraiko, tany nahafatesany raiko, tany ny antsoantsony mpifindramonina avy amin'ny tendrombohitra rehetra, avy alao aneno ny fahafahany. Ary raha ho firenena lehibe Amerika tsy maintsy ho tanteraka izany. Avy alao aneno ny fahafahany avy amin'ny havoan'ny manan-karen'ny New Hampshire ary avy amin'ny tendrombohitra maherin'ny New York. Avy alao aneno ny fahafahany avy amin'ny Allegheny any Pennsylvanie ary avy amin'ny Rockies feno laneza ny Colorado. Avy alao aneno ny fahafahany avy amin'ny havoan'ny midadasika ny Californie, fa tsy izany ihany, fa avy amin'ny Stone Mountain any Georgie, ary avy amin'ny Lookout Mountain any Tennessee. Avy alao aneno ny fahafahany avy amin'ny havoana kely sy lehibe rehetra any Mississippi, avy amin'ny tendrombohitra rehetra. Avy alao aneno ny fahafahany. Ary rehefa velantsika neno izany, rehefa velantsika neno avy amin'ny tanàna kely sy lehibe, avy amin'ny faritra sy renivohitra rehetra, ho ahatongavantsika haingana kokoa ny andro iarahan'ny zanak'Andriamanitra rehetra, ny mainty sy ny fotsy, ny jiosy sy ny jentilisa, ny protestanta sy ny katolika, iarahantsika mihira ny hira masin'ny fahinegra hoe afaka tsika, saotra an'Andriamanitra fa afaka tsika.